antsika rehetrarehetra ny IMF miarabantai miaraba fidy faly tokotsika amin'izao andro Pentecoste izao fantatitsika tsara fa andro malaza andro lehibe antsika kristiana ie kanefa raha tsy diso azy tahina atao alona tongavantsika tamin'izao fahasoavana izao mbola nisy aloha ny tena fotokonantsika izay hoe fitsanganana tompo taditsika ny herinandro andro vitsivitsy alohan'ny nanomboana Jesosy Kristy eo amin'ny azo fijaliana taditsika hoe ino zay andro zay maty Jesosy Kristy ny fahotantsika kanefany amin'ny mampanotatsika tian'Andriamanitra tsika tian'Andriamanitra tsika na dia teo ara zay maha-olombelona atsika zay dia tsy fonitsika zaona fidy mahalalotsy zany ary tena na teo arany mety amintsika indraindray hoe manadino amin'izany hoe Jesosy Kristy izy Andriamanitra izy rehefa tsy manadino antsika mihitsy na eo ara ny ditra zay mety miseho na eo fahotana zay mety mitranga na very sy lafaka kely tsika indraindray dia eo ihany izy tsy manadino antsika zao misy an'le anatetra kely sofivi ahoana le misy tafadity ve ny tenin'Andriamanitra name antsika teo mba verse o averintsika vetivety ho atsika rehetrarehetra mihitsy miara-mamerina azy atsika ahoana Jean 3:16 alefa miteny gasy toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao toy izao nomeny zanany tokana mba tsy ho very zay rehetra azy fa amin'ny fiainana ira manaraka sainy tsy folinao
Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio any mandrakizay. Izany hoe rehefa mitsangana izy namafa ny fahotantsika rehetra dia nanabe antsika hianatra ny fahotana izy zany ary tatana antsika ho any paradisa rehefa miray. Isan'ny sahiteny amin'ny titana. Misy vavantena anankiray alefa tsy hoarana eny ary izy be ny atolotra aminareo eto great is the faithfulness. Great is the faithfulness. Elo flasha You are
Tombotsika andro lehibe androany a dia tokony falifaly be koa zany tsika manao an'izay sa hoana fity tena faly ay ohatran'le arak'ile teneko teo somary avansa kely zavatra teneko teo fa ny andro maromaro talohan'ny nafatizan'i Jesosy Kristy dia niditra tao amin'ny niditra tao Jerosalema izy faly be ny fotoana natao dia faly dia inadolo nataon'le olona tao zay izany fony mety ho ankizy mahafantatra an'izay ina nataon'ny olona tao Jerosalema rehefa tonga Jesosy Kristy rehefa tonga izy nasainy nakaina aloha izy Il est venu sur quoi? À l'entrée sur Jérusalem. Taloazelo nasainy nakapondry sa inona le tontolo lava dia aveo le olana an'iny niditra tao Jerosalema izy tena nisy cri de joie be tao tena faly be ny olona tao otsiko ny afalitsika mandray Jesosy Kristy androany mety hoenitsika ve zany zao? mety afaka hoenitsika ve zany? tena afaka mihitsy zay le izy hosana le izy hosana tena mahafinaritra be fa sady mihitsika tena hoe ao anatitsika eo le fitana tota amin'izany zany eritrereto hoe miditra Jesosy Kristy miditra ao amin'ny fiainanao izy androany a miditra ao ampotsika tsara izy sa hoana fity miditra ao ampotsika ary hosana any amin'ny avo entrany hosana be hosana any amin'ny avo zava avo
Bevetika. Tsara, sana any amin'ny avy indrindra. Any amin'ny avy indrindra. Zao ndray tsika fiverina amin'ilay toera Jesosy Kristy. Mpamonjy atsika. Mpamonjy Jesosy mpamonjy. Hono a iza mba afaka amin'ny qualificatif na mpamaly koetra izany teny gasy momba ny Jesosy Kristy. Sonia. La lumière, fiaigna, fahazavana, mpamonjy. Ina koa fita. Sokola. Rahalahy satria raha itsika Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompoko mafantatsika hoe pasteur nanao ny toriteny izy resaka izy teo momba le fanamasina izy teo hatramin'izay fa Jesosy Kristy koa fa teo hatramin'izay dia nisy izy teo voalohany andininy fa
enam-boapolo tena matadita iny madadida ao anakasipapa ary amin'ny ara Jesosy Kristy ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika io endritsika io le isika pluriel zany hoe sujet anankiroa izy ohatran'ny tsika fidy zany fa tsika tsy Andriamanitra fa Andriamanitra sy ny zanany lahatoro efa atao efa be tamin'ny namoronana n'izao tontolo izao hatramin'ny namoronana n'izao rehetra izao zany Jesosy Kristy dia efa teo ary zay no tena hoe manana tombobetsika kristianina riavana manana Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika satria ny Baiboly araka ny pasitera teo fanamasina no men'Andriamanitra indreo olona nanoratana zany Baiboly zany dia le Jesosy Kristy io mbola manavaka antsika io no mbola manoana antsika isan'andro isan'andro sauveur rédempteur Jesosy Kristy nay mefy manoe azy
tsara dolo ve tsika ambatra velo tsika fa manana Jesosy ambatra ohatra ny velombelona sa tena velo dia tena tafita zany afatra tafitany avana zao misy tena Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:telopolo ny 24 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy sambatra ny firenena hoy izy izay manana Jehovah Andriamaniny ny olona ny fidiny olovana ka rehetrarehetra zao ry havana mitambatra manome firenena anankiray ao anaty firenena malagasy dia ny fahasambarantsika zany dia miankina amin'ny Jesosy Kristy ny fahasambaran'izay ry havana matoa zay IMF matoa ny IMF tsy hoe IMF fa ny IMF hatramin'izay efa telopolo taona izy zao mbola mijoro hatramin'izao misy ny fianaran-kira indroa isam-bolana mianaran-kira intelo rehefa manomana ohatra hoe concert ohatran'izao zay dia misy fotoana miverimberina mihitsy ary mahafinaritra amin'izy dia zao tsy hoe fotoana lany le izy fa tena fahasambarana foana rehefa le miaona iny zany le mianankira tena misy hitanao mihitsy ao le fanan'Andriamanitra ao Jesosy Kristy dia zay rehetrarehetra na samy manana le zavatra atao sy ny karazany zarenao mitsy zany satria anao tena mpampiatran'ny IMF ao misakafo foana rehefa tonga any aminao faly foana le izy ahoana dia finaritra foana satria amin'ny ankizy dia mahatsapa hoe misy fiadanana zay le fahasambarana sambatra Jesosy hita mitsy hoe misy tafitatra ny ankizy le izy dia tsapa hoe eo i Andriamanitra ny asa rehetra vita na ny fampianarana zany na ny ezaka manokana dia rehefa atao iray mantsy sahirantsika hoe miazakazaka amin'ny fiainana fa rehefa atao sy ankirana amin'Andriamanitra le izy sasamisika io dia tsapa hoe mandroso tsy moramora le izy ary eo ny namana ny fiangonana IMF misy sampana hafa mampatsiahy indraindray mavarindrindrina anao dia misy miteny tamika hoe na manao an'ilay olona fotsiny anao dia mampatsiahy anao hoe ilasa misy tombony anankiray dia izay mampitany fa misy fanontaniana kely fantatrareo ve satria efa sambatritsika zany dia tanteraka tokoa le zany dia miditra amin'ny fotoanan'ny Pentecoste tsika io ka misy nahagagana fa tamin'ny efa nidina ho no fanahy masina miaraka tamin'ny zareo apôstôly zany dia tao anatin'ilay toerana nisan'ilay zareo mivory misy 20 ny zareo ny tao 20 zany hoe tsy mampatsiaro amina zavatra anankiray 20 nisan'ny mpisoratra mpandray mpisoratra namana tamin'ity fiangonana ity raha tsy diso eo zany hoe zao Pentecôtestsika zao zany sady 30e anniversaire no tena mitondra amin'ilay afatra ny alefan'ny tompoko hoe mandray fanahy masitsika ary izy mompamonjy atsika izy mompamonjy zavatra mbola hitongo le hira rehefa avy eo fa mahafinaritra an'izy sady asa fitoriana ankira le asan'le zavatra ataony IMF no sady manana fahafinaretana izay sambatra izay manome anareo fa nareo koa mba hirariana koa zany eo ampandrenesana n'ilay teny mba tena mandray an'ilay teny mandray ny fanamasina dia miara sambatra sambatra zany tsika moa zany
Tiakonareo doloha zay hoe amen. Amen. Faly ve nareo e? Zay mahazotra manao sport hoe Le hira manaraka ty ndray firy a rehefa jeren'izy dia hoe tsy fitiavana manjelanjelatra. Tsy fitiavana manjelanjelatra zay fitiavana zay rehefa manana Jesosy Kristy. Tsika Kristy Jesosy Kristy tsika manana zay fitiavana zay dia zay fitiavana zay a mampatonga antsika misy lumière zany sao na fity. Misy mafy fa fahazavana Jesosy Kristy. Le fahazavana kely miposaka tsikelikely amintsika fa lasa fahazavana lehibe noho Jesosy Kristy. Zao ary Matthieu 5:14 izy mivavaka mitsatoka zay verset zay. Matthieu 5:5-7. Tsika rehetrarehetra mandray Jesosy daholo. Ianareo fahazavana zao. Amen na fity. Ahora ngiza manaraka. Amen. Fahazavana Jesosy.
ka dia efa afitra daholo tsika rehetrarehetra na voaray afatra maso sady sambatra ngamba ny mety efa anjarantsika amin'izay zao no mandeha indray mampita an'izany eny amin'ny nanantsika zao tontolo zao fataona zay mihitsy ngamba ny akambatsika fanomorana ny ranakoro eto satria tena hiraka le izy azonareo ny antom-pisitsika eo hoe tonga ny andro pastekostra azo fanamasintsika tonga ny andro pastekostra dia irantsika ahoana moa le verset fanerantsika teo le versetny safana teo mba averitsika aloha iny e satria tena iny tena antom-pisin'le fototra lehibe ho an'ny ho antsika kristianina mihitsy a efa asy mission kezabe zany reo jiosy a tao Jerusalema ozy izy a jodi zany hoe miakaikitsika aloha zany fianakavitsika aloha fidy ao an-trano aloha dia mandeha tsikelikely zay le hoe manao asbile ozy izy ny fitenin'ny scientifique azy dia mandeha tsikelikely tsika rehefa iza zany a dia mitory ahako a le olona toriko iny a lasa mitory ray zany hoe hiraka lasa hiraka lasa ilay hazavana any Jesosy no ampitatsika eo zay mampita le fitiavan'Andriamanitra ty tenitsika raha ohatra hoe mitazo mavitsika amintsika ny manara ohatra reakana satria ny asan'ny mission lehibe ny tafika masina zay misy eto Sergy zay taomanantsika tsirarahelany dia ny anaparitaka zany vaovao lehibe zany le famonjena lehibe satria tena fifaliana lehibe ho antsika indray andro any a dia samy eo anilany Jesosy Kristy daholo satria izay no antopisitsika kristianina ka za zany hiraka dia hiraka daholo tsika rehetra ianareo koa hiraka zay le hira manaraka hiranako mifanaraka le izy dia ny anankiray le hoe ho hiraka tsika zany rehefa nandray Jesosy Kristy dia lasa ho hiraka ianareo koa le titrany hira faharoa izy tsika rehetra lasa hiraka hoy izy le nanatsika tao amin'ny tafika masina dia mandeha hoe tena adiditsika manao an'io hiraka io satria azo lazaina hoe manao assistance personne tsika tsy manao inona namantsika tao amin'ny tafika masina no lazan'izay dia mandeha ho hiraka ianareo koa zay le titrany hira
Satria asa lehibe dia lehibe zany mandeha amin'izao tontolo izao zany a teny sy mitory ny tenin'Andriamanitra ka mila hery zany tahina zao tena fampandeha matetika amin'ny resaka fitoriana tenin'Andriamanitra eto ivelany eto mandeha tona vavolombelany zany izy amin'y fa mahafinaritra mandeha amin'ny voalohany izy a ohatrany hoe sadaiky zao hoe matahotra misy eo foana le tahotra zay tonga fa liazan'le voty fa nefany tsy mbola natompony zany ka tamin'ny fiainako raha tsy teto Serzia no meka hoe mbo hitora tenin'Andriamanitra zany a any amin'ny olombelona re zany velan'ny fiangonana sy olona tsy fantatro mihitsy kanefa rehefa mahazo an'le fanahy ianao fanamasina miaraka aminao a say ianao ary plus ianao manao amin'izy a de plus ianao tianao foana teo zao zay a misy fivorina farany teo dia hoe mba vakansa zany fa aleo zany amin'ny rentrée indray fa ny fahozy ny fanahy hoe tsy fonao vakansa fa tonga dia mbola manao toy ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra na vakansa ary izy eo zany a manao fitoriana ny tenin'Andriamanitra tsodrany farany zany a dinira farany fidy a rehefa nahazo ny famonjenitsika nahazo ny fiadanantsika mitoro ny tenin'Andriamanitra tsika mahazo toko kosany atsika nefitsika fa mahazo ny tsodrana ho an'Andriamanitra
satria Jehova no mitana. Jehova izany. Fa Jehova no mitana no ira atondray farany. Fameloha izay sao dia mbola misy teny kely tokony teninao fantatro ty manko mira farany. Ay rehefa farany avelatsika mieritreritra kely izy aloha vita Ainsi s'achève donc notre concert. Nous vous remercions d'être venus assister à ce concert-là. Nous espérons que ce que nous avons chanté, les paroles et tout ça reste au fond de votre cœur, au nom de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On vous invite tous à rester. Parce que le choral, aujourd'hui, par rapport à ces 30 ans de la chorale, on vous invite pour un dîner fraternel à manger avec nous. Et donc, nous espérons que vous restez tous. Ce qu'on va faire, on va installer des tables tout au long, au milieu, pour mettre le repas. Et à gauche et à droite, les chaises, vous mettez les chaises en rangée, en plusieurs rangées. Bon, comme nous sommes tous ici, frères et sœurs, nous vous invitons à ranger avec nous, organiser tout ça, et pour nous tous. Donc voilà, nous vous remercions d'avance. On va faire comme ça. Merci. Nahazo sofina, nahazo fo, azo teny maso satria afaka antony tena tena
Menjara tenda sy fidinivio zany sy fahaina kada sotran'andriamanitra sy tamizavatra teo ary apetratsika amiko sakafo zay rano zany gavatritsika tompo santa sy mideranao zay tompo ny fotoana zay atriany teto na fotoam-bavano zany ny votsokira zay misandratrika to sampana anefa ireto sotra fa azo ny sofinay voalazy zany folaikona andray satria manentanay amin'ny iarana sy ny fotoana firazantsara izy zany manokana izany sampana izany eo amin'izay mbola andirana ho azy dia inana sy fotokoza tompo andamindamina fadena no atao eto kanefa dia maro da tsy manakoana maro ireo mitaraina fa tsy hoadinao anizy rehetra miantso anao koa amin'izao fotoana zao ka io ary tompo sakafo rehetra zay ho avy misotra koa tahy ireo tanana rehetra zay mikarakara izany ka mba ho fifaliana tena mahazo satria io rano miaraka eto amin'izao takariva izao mianarana Jesosy ny lohan'ny fiangonana amen. Misy fahitana je me permets de prendre la parole, simplement, juste pour vous demander de vous lever déjà. C'est pour un standing ovation. Tiaf Mafpe, Ariao. mandray parole kely koa misaotra fa tia hisaotra manokana ndraiky namatsika atao amin'ny SDR reto zay tena mandotsarotsy atsika am'le zareo de lasa fianakaviana MF koa zareo fa dia eo foana talitinay makary tonga nay hatrany elina ry zareo ka dia merci pas vraiment merci le SNM parce que vous êtes tout le temps là pour nous. On a ce qu'on a. Oui.